Eny ary miarabantsika indray mpanaraka ny pejy RGL amin'izao tolatolakandro izao. Live spécial ity zay misy andiana fanontaniana eo amin'ny 7 eo. Matiko apetraka amin'ny filohan'ny fanavaozana Randrenirina Mikael. Zay mba ilana valiteny tompoko raha mba sitraka ao. Voalohany am'izany ny momba ny gestion de catastrophe naturelle ny amin'ny cyclone totomasina sy zay mbola ho toyany. Araky ny taremarika nomeny Madame Adèle zay fantatsika rehetra izay mamoaka chiffre exact isanandro eo amin'ny tambajotran tserasera dia mitatitra aho ny fanontaniana napetrany zay hitako hoe pertinent nefany tsy valinareo de allo za amerina indray satria zay moa nanangany anato hoe tambajotra n'olombanina dia relayer ale information zany. Hoy izy tsika moa mahazo fanampiana eo amin'ny 1,500,000,000 eo isa-taona ka amin'io vola fanomporenantsika 1,500,000,000 io ny 630,433,269 no efa nivoaka hoy izy. Dikan'izay mbola misy eo amin'ny 800,573,000 tamin'ny fotoana zay namoahany le chiffre aloha fa tsy hoe am'izao ora zao no mbola tsy mivoaka. Fanontaniana mipetraka ahoana ny fampiasana ny vola io, aiza io vola io, ary nahoana no tsy azo ampiasaina miamehana amin'ny zavatra misy amin'ny tomasina. Zay zany fanontaniana voalohany. Mbola ao anatin'izay gestion de catastrophe zay ihany dia fanamarena nataony ihany koa ty zay hitako hoe pertinent dia apitaiko averiko aminareo indray. Manoloana ny fanadiovana ny rano maloto satria misy rano maloto vokatry ny cyclone iny ao Tamatave. Lazainareo fa hoe miandry ny Frantsay isika ahazo famatsina na fanampiana fanadiovana ny rano. Tsika ve zany miaina amban'ny assistana Andriamatofilo nefa araky ny teny Madame Adèle ary amafisiko sy amariniko ihany koa dia itsika efa nanana tetikasa ny amin'ny resaka fanadiovana ny rano ho azo sotrony. Ohatra zany ny fanaovana suro tsy voatery anaovana projet intsony hitadiavana financement hoe aiza ny suro fa efa aitsika ny manao an'izany tamin'ireo tetikasa teo aloha. Sa ve fanontaniana mipetraka dia ny hoe movea ny ararotina zay foana moa ny problème eto Madagasikara hatram'izay zara aza misy cataclysme naturel, zara ary misy catastrophe mba azahoana financement dia andendre ny kopakisasahany reo tompona andraikitra sasatsasany hatrany atapony ka hatraty ambany. Io le hoe fahoriny sasany ny fifaliany sasany, io le lazaiko tamin'ilay statuako hoe sao dia ararotina indray ity resaka cyclone ity mba azahoana financement nefa misy zavatra azotsika atao avy hatrany eo atoerana satria tsika manam-pahaizana. Fa ohatrany tiatsika le assistana ny antony dia satria zao angambana le assistana zany mba afahana mampiseho hoe za mikarakara anareo vahoaka satria le assistana inona moa le assistana miandry fanampiana dia tonga le fanampiana tonga le suro dia hoe za nanome anareo rano fisotro madio, zaho nanisahirana nanome an'ity nahita ty financement ty ho anareo nefa ny zavatra azo vahana tsara eo toerana hozy Madame Adèle ka saola fanontaniana mipetraka sao dia fomba anakiraina zay ampisehoana hoe misy Messia indray. Efa fantatritsika moa ny anaran'le Messia fa tsy tonoko anarana, tsy Lionel Messi akory ny anarany fa Messia izy hitatsika any efa ahofahofa eraky ny tanàna ny sarina
ararotina zay zavatra zay mba ahafahana hoe io fa nanome an'izao indray nga mesia. Ny manaraka an'izay amin'io resaka gestion de catastrophe naturelle io, ahoana ny amin'ny lafiny évaluation préliminaire des dégâts no tsy natao ozy izy madame Adèle. Azo atao tsara ho izy fa maninona tsy ampiasainareo ny mpianatry ny ENI ka mampiasa ny teknôlôjia amin'ny resaka relevé amin'ny zavatra misy ka tablette no ampiasaina. Efa nanao kajikajy izy, raha mila tablette zato amin'ny vidin'ny tablette ray dia $200,000 raha be indrindra, nefa ny ahafahana manao ny évaluation ny catastrophe exacte fa tsy tombatombana maso fotsiny hoe zao isan-jato io. Vitan'ireo mpianatra malagasy ny manao an'izany ary mety mba ho asa ho an'ny tanora ihany koa ny manao an'io relevé io ao anatin'ny fotoana fohy. Fa maninona ny tsy atao? Fa miandra ny fanampiana avy any ivelany foana ve zany? Aiza ny kit d'urgence amina situation de catastrophe ohatr'izao ary nisy fanontaniana napetraka teto tamin'ny tsy fanontaniana fa tamin'ny carte sur table fa inona ny manakana anareo tsy manao an'le déclaration de catastrophe naturelle eo anivon'ny ONU? Inona no manakana anareo tsy manao an'izany? Sa ve raha atao le déclaration officielle de catastrophe naturelle dia tsy afaka oeraoera intsony ny olona sasatsasany eo aminareo izay tianareo asandratra ho mesia? Dia amin'izay vita ho azy ny propagande mialohan'ny fotoana dia ny cyclone no nataovanareo fitaovana hanaovana hoe zany namaha olana, nefa tsy voavahanareo le olana. Ianao ihany no niteny hoe tsy vita fanjakana malagasy ity. Sa zay le stratégie hoe tsy vita fanjakana malagasy fa vitan'ny mesia. Hainareo izy tsy tononoko ny anarana. Inona ny manakana tsy anao le gestion de catastrophe naturelle mba ho tonga daholo ny eran'izao tontolo zao? Za zao à mon petit niveau, za pasteur kely tsy aninona ty, nanao an'izany tamin'ireo mpiara-miasa amiko aty amin'ny église protestante de Belgique dia miteny izy hoe aizany zao sy zao tsy nahita valy aho. Mba hahafahan zareo mobiliser ny belge ray manontolo. Zao hoe ny fanjakanay ho tsy mbola nanao an'izany. Inona zany le sakana tsy anaovanareo an'ilay déclaration officielle de catastrophe naturelle? Inona le kajikajy ambadika? Dia avy eo nefany ny diaspora sy ny malagasy no asaina manao tolona tsy ombotratra. Dia nisy tolo-kevitra ihany koa napetraka eto amin'ny carte sur table hoe ampitsangano ny couloir humanitaire. Mahalala tsara an'izany ny mpanolontsainanao Andriamatoa Filoha, madame Ontina Rialy tamin'ny andron'ny Era-Jonary Mampana, fa tsy natao. Tena te hamaha ny olana marina ve nareo sa occasion de oeraoera ty? Io ne tsy vitany hoe mandehandeha anaty ranopotaka dia ty vahoaka e. Zay matsy ny communication nareo am'izao hoe mbola tsy nahita Filoha aho nandeha anaty ranopotaka, fa ny fandehananao anaty ranopotaka tsy manome hanina anay. Tsy ny fandehananao miady varotra amin'ny tôlina amin'ny olona eo tamatavy no hoe tena tianay. Jereo le fitarainan'le tanora maly iny le hoe ifamono eto ve zany tsika ozy izy amin'ny vidiny hazo ny tôlina. Voalasa ne anareo e. Dia ambony ambany tamatavy amin'le resaka hoe vidin'entana 3 fois plus. Tsy voafait les gestion de crise, tsy voafait kuya. Fa saromana amina communication. Communication nareo enjana be satria efa nampianariny Rajoel. Tompony nareo sy Rajoel. Hainareo io oeraoera io. Lasa mandeha hoe mahafatifaty kosa izy izy ahodinareo any resaka. Nona zahay fa tsy mahafatifaty nareo ny ilainay. Hainay koa mandeha anaty ranopotaka raha ilaina. Ataovy ny déclaration de catastrophe naturelle. Ataovy ny fangatahana couloir humanitaire. Raha ty hamaha ny vrai problème amin'ny malagasy. Fa inona ny manakana? Sa manjary tsy misongadina ngia mesia zay ho asandratsika olo-tsambatra rapitso. Avarina fantaniana manaraka ihany koa
zay apetrako aminao ndre matofoloa teny madame Adèle ihany ty alatsiny aminao madame Adèle fa lasany anaranao moa zany no teny aketo satria ianao mamoaka an'izy amin'ny Facebook dia mirelayer araka ny fangatanao. Misy les projets d'investissement de soutien aux capacités de la communauté de développement de l'Afrique australe. Averiko, projet d'investissement de soutien aux capacités de la communauté de développement de l'Afrique australe, projet StatCap 2. Dia ny fanjakana malagasy zay tarinao ilaza hoe mila manao réalignement ny financement tsara be zany. Fotoana angamban'izao André Matofilo sy ny ekipanao hoe mba ahafahan'ny Instat sy ny université publique malagasy amin'io projet io kisitraka an'izany ao anatin'ny réalignement fa ny fanontaniana zay le fanontaniana niteneny madame Adèle ary veriko aminao hoe firy amin'ny université malagasy no nisitraka amin'io projet d'investissement de soutien aux capacités de la communauté io de développement d'Afrique australe firy. Tsy zatran'izany nareo fanjakana hoe nous demandons des comptes fa tsy communication irahanareo vos valets du pouvoir à 2 balles. Oui, izy kosa bogosy, izy kosa mafatifaty, izy kosa zao. On s'en fout de votre bogosité. On s'en fout de votre piandrité. On s'en fout de votre conviction religieuse. Nous avons faim. Où est le baba? C'est nanay. C'est une évoque, en sakafo. Donc, man zou zahay tompoky demander des comptes. Tsy manino na voa indraindray miaramila nareo rapitso amoaka ny sariko iteny hoe io olon'ny foza. Tsy manino. Zay moa fomba fiady am'izao. Vous n'avez pas d'argument. Perroquet daolo nareo mianakavy. Za tompo cause ny itsanganako eto tsy mampamenatra amin'ny lahatra miaraka amin'izany tananareo milahatra miaraka petsabavy setia oui satria misy zavatra iombonanay ka iarahany am'joro am'izay fa avy eo koa samy manana conviction anay zahay araha toko masy vidéo ty fa tsy mahita ambara anareo isaky mametraka fanontaniana ao fa milalao intelligence artificielle no ataonareo ambotsoratra ao sy ao amin'ny assemblée nationale sany ve no gestion de crise intelligence artificielle. Ma rehefa mitany eny le izy au ras de paquerette. Aveo se nareo manao live daholo ny valet du pouvoir nareo rehetrarehetra tsy mampetsy volomaso azy zany. Ny en cause no mampijoro aho. Donc vos intimidations et vos propagandes de haine tsy misy fiatraikany amiko mihitsy. Valio ny fanontaniana technique de miresaky tsika. Fanontaniana manaraka. Miala zay fa sady mamaky an'io satria niraisiko soratra hitanareo fa nataoka taratasy sao dia averinareo manao podrefitra. Nisy fanontaniana napetraky ny mpanao gazety taminao André Matofilo rehefa niverina avy any Abu Dhabi ngamba ny anao ino raha tsy diso ahoana ilay fangatahany Donald Trump ny amin'ilay fanaovana ny fonja any Madagasikara. Za koa nametraka fanontaniana tamin'izay. Dia ozy ianao namaly ny mpanao gazety hoe mbola tsy nakafanapa-kevitra ny fanjakana malagasy. Oh monsieur le président. Zany ve mbola andrasanao de fivoriana conseil des ministres? Zany ve mbola andrasanao andinina an'izany? Tsy manaiky an'io zahay vahoaka malagasy hoe ny tany malagasy atao prison à ciel ouvert an'ireo olona zay alefatireo. Satria ce sont des gens dangereux. Ary tsy réfugié ao avindray ny totokely iteny hoe aiza ma kristianina anao fa tokony mandray ny réfugié anao. Ce sont pas des réfugiés, ce sont des gangsters. Ce sont des gangsters. Kilaza hoe zay ne ka réfugié ne zany ne tokony andray réfugié ny kristianina. Tsia, mandray réfugié ny kristianina fa tsy mandray gangster hifehy ny firenetsika, hampitahoatra ny firenetsika. Ka ahoana ny amin'io tsy nanome valiteny ianao hatramin'izao? Meo valiteny mazava zay hiteny hoe nanaiky ve ny fanjakana malagasy
ny hanaovana nio fonjy io atya Madagasikara sananda aza atao mody fanina ny fotsiny fa mila réponse zahay ary réponse officielle so de sanatria ary mba hifananaiky any de atao andosy any le izy io ne tsy maintsy hipotry apetraka ny fanontaniana fa za matoa mametraka fanontaniana de fa manana valiny any fa sao de verinareo fa hoe tsy manana val matoa apetraka izy de misy dikany fa ho an'le opinion publique no mila an'izany manaraka an'izay ho an'ny Moscou ianao sy ho an'ny Frantsa efa fantatray fa ho an'ny Moscou ianao tsy vo zao no le fanambarana fa efa fantatray taloha zany ary ho an'ny Frantsa le tany Frantsa ara moa nahemotro ok ny fanambarana hitako mandehandeha any de tsy hoe le chef de la junte militaire de ho avy an'ny Frantsa fa tsy hoe filoham-pirenena samihafa koa natao hoe filohan'ny fanavaozana sy ny filohan'ny repoblika mialatsiny aminareo mpanarady azy tsy filohan'ny repoblika izy fa filohan'ny fanavaozana samihafa zany aza rebrebena ny voaka malagasy ka lalaovina amin'ny teny fa ny teny misy dikany filohan'ny repoblika izy raha voafidy élu ary ny olona élu ihany manana prérogative diplomatique na mifanendrena ambassadeur na mifandreketana ny décision amina relation bilatérale na multilatérale seul le président de la République nous manana zay prérogative zay vous n'êtes pas le président de la République je suis désolé vous êtes le président de la refondation pour la refondation de la République zany hoe en vue hananganana an'le républika mety républika fa dimy ngambany misy dikany zay ry vahoaka malagasy fa aza mandeha amin'ny santimaka ajao ny fenitra ka mahatonga amin'ny tena zany ho an'ny Russie ianao eo naminga Vladimir Poutine zay ny communication ahelinareo ok nampanatsona koa ianao ho an'ny Frantsa raha ny tena marina tsy haiko hoe ho any ianao sa nampanatsona satria ngeza mampiantso ça veut dire quoi est-ce que anjarako tsy teny zavatra be dia be fa izao tsy afaka ny mamatotra ny hoavin'ny fanjakana malagasy ianao en tant que président ny fanavaozana fa tsy président de la République eo amin'ny accord zay ho raisiny te antany ny constitutionnaliste rehetra todika aminareo manampahaizana amin'ny constitutionnaliste manana droit ve ny président de la refondation amin'ny accord hamatotra ny Madagasikara amin'ny ho avy nefa izy tsy président élu fanontaniana apetrako zay averiko ny raha mitodika aminareo constitutionnaliste rehetrarehetra manana droit ve ny président d'intérim satria ny teninareo intérimaire fa tsy mbola président de transition izy eo masy le flou dans quel cadre légal no ahafahanao hamatotra ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny accord amina firenena anankiray eto sisy resaka hoe ianao tsy tianao zany raha samy vazaha tsy any resaka azavadika zao fa fantatry ndray matsy le reto mpanaraka anao reto de hanova resaka ergel eo tsy te resa vazaha tsy any le resaka fa misy lalàna mifehy azy angambany io ka iza manana droit zay ve izy ry zareo ho anareo manampahaizana mitenena moa rehefa matahotra nareo sao de ho tratra ny gagazo alefaso aty amiko ny valiny miaraka amin'ny lalàna de olona zaiko eto fantatry fa nareo misy aminareo sy tehiteny mafy fa mangididiny taminareo fa tsisy io numéro io WhatsApp appelez moi fa za mametra ampanontaniana ka raha ho an'ny Russie ianao monsieur le président arabaso rabatsara ho an'ny France ianao arabaso rabatsara dia izao dinio tsara hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisinao amin'ny hamatotra ny hoavin'ny firenena malagasy mety tsy eo amin'ny pouvoir antsona anao rapitsy fa ny décision ny raisinao nekenao tamin'ireo olona reo zahay sy ny taranakay no s'engagé amin'ny toyany no zany dia manatena ny fahendrenao aho fa engane mba ho tena ny tombotsoan'ny taranaka malagasy no andraisanao décision na dia tsy tokony andraй décision azy ianao araky ny hevitro fa tsy hoe hiarovana an'ilay sezanareo sy monsieur cité
mitononoko tsara mihitsiny hoe mila arovana ny ianareo satria matahotra inona tsy fantatro raha fiarovana ny Madagasikara dia je suis d'accord fa raha fiarovana olona mba hahafahany mitondra misy problématika etika ao ambadika zany zay mahatonga miteny hoe andeha nareo dia alohantsika ifanafatrafatra sy famarafara andeha ho any am'ireo tany matanjaka reo manaraka an'izay ao anatin'io ihany ny zavatra mampatahotra anahy nisy koaky nivoaka navoaka ny namany mostanina tamin'ny maly tamin'ny fanendrena ningahy ny rado rafalimanana 2 jours après dia misy ny abrogation dia mantany tena daholo ny internaute fa nisy inona natonga an'izany dia ny problème dia problème ana autorité mametraka fanontaniana aminao andre matofilo movenao mahafehy ny olonao voafehinao ve reo olona eo ambany fiadidianao satria manendry ny anankiray dia miabrogé ny anankiray misy problème na leadership entre 2 généraux fantatrao le olona reo mpiara-miasa aminao ny ray lehibe an'ilay toerana anankiray matanjaka dia ny ray ao aminao ao dia mandeha ny guerre des égaux entre 2 généraux dia mifampisabote dia enao eo ampivoany entre le marteau et l'enclume fa matoa mahasamanao an'izany reo olo ambany fifezanao reo dia mipetraka ny fanontaniako hoe est-ce que vous avez l'autorité sur vos hommes? Je me pose la question. Fireneny ty tsy kapisaty tsony ty firenena ny resaka eto ka raha olona tsy manana autorité amin'ny olona feheziny fa samy défier ny autorité anao. Je me pose la question, est-ce que vous êtes vraiment à la bonne place pour diriger le pays? Désolé, monsieur le président, tenez-vous mahitsy zay. Parce que avant d'aller loin, un capitaine de bord, capitaine de navire, c'est lui qui donne les ordres à ses hommes. Izy mame baiko ny olona. Imaginez que mandeha sambo dia miteny capitaine à tribord zao degré dia manao an'le anina ny mpiasa ty zao mivily makary sambo ny arimy manao makary ho aizy ty sambony Madagasikara ty ianao manome baiko ny aty ambaninao samy mandeha amin'ny alehany heninay zany ao andapa ao fa tsy tsoteny amin'ny olona sasatsasany ao ianao satria misy force politika samihafa ao aminao na nareo saminy soi-disant coalition nareo tsy mifankahazo fantatrany zany fa rehefa miseho télé nareo sy miseho Facebook nareo dia hoe tsempro un colonel fa ianao mahalala tsara mon colonel fa ireo manodidinareo tsy tianao fantatrao zany afaka manao démenti anao fa fantatrao zany au plus profond de vous-même ka tsy problème ako zany ozy ny olona oui na dia tsy mitovy hevitra raha tsika sy anao sa matahotra ny hoavin'ny firenena hoe hanao ahoana ny resaka autorité sy commandement nefa ianao hamatotra ny firenena amin'ny accord amin'ny firenena matanjaka tsy misangisangy aminao ne zany Poutine zany aloha dia olazaiko eto Poutine rehefa oui dia oui rehefa non dia non sao lahy maika azo reconnaissance zay masy hoe mila reconnaissance d'accord je suis d'accord fa aza amin'ny lalao afo fa rehefa mifanaiky amin'ny Poutine nefa ianao handeha hilalao ny kirarony Emmanuel Macron rapitso Poutine tsy anao d'autres zay koa ry amin'ny Macron ianao manaiky hoe eny ary zao nefa tiako tenena hoe asa raha tsapanao hoe sao de midépasser anao les événements. Et je m'excuse, je vais me poser la question, est-ce que vous avez l'épaule pour largement l'anti géopolitique 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 mano faut pas l'erreur n'est pas permise mano faut pas na décision géopolitique mon colonel d'entaranaka malagasy ny fafantsiony ary natao zay anao faut pas ianao satria nahoana mety manana bonne intention ianao
fa ireto manodidina anao reto samy manany patrony amin'ny vazaha koa. Ny conseillenao reo a zay mamafa ny kilaronao reo dia manana patron vazaha. Vazaha lazaiko eto fanjakana. Dia hoentiny any akady ianao fa hoe io milaminy président am'izay anao mahazo reconnaissance tsika efa milamina daholo amin'io dia ianao roboka nefa izy a efa manao plan B ao an-damosinao miaraka amin'ny olo-kafa. Zany rehetrarehetra zany. Ka zay le mahatonga amin'izany hoe tsy voafehy ve le troupinao. Nefany a ny décision raisinao eo a i-engagé anay tsika mianakavy pendant des décennies. Ary zay tsika malala fa ireo olona manodidina reo dia manana zavatra arovana. C'est une fantaigne. Donc, je vous pose la question, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. Soyez honnête envers vous-même. Tsara ny fahefana Andriamatoa filoha. Fa soyez honnête envers vous-même. Voafehinao ve ny olonao. Ireo milaza fa olonao. Ary sanatrika tsy zay no izy. Ho voafehinao ve le firenena. Satria tsy vitanao reo. Ka raha sanatrika misy doute, ho aizintsika zany. Ho aizintsika ty zany. Ianao miteny andao ho an'ny Paris, ny zalahy miteny andao ho an'ny Moscou. Ianao miteny andao ho an'ny Moscou, ny sasany teny andao ho an'ny Addis Abeba. Ho aizintsika ty. Reo conseillenao reo ve ho an'ny tombotsoan'ny firenena sa ho an'ireo patrony ao ambadikany. Ary za tena miteny mihitsy hoe ireny dia traître de la nation. Satria raha ohatra ka ny intérêt-n'ilay firenena manao lobbying amin'ny alalan'ireny olona reny ka s'infiltrer ho conseillenao a, aiza le souveraineté ny firenetsika. Ary zay zay gardien de la révolution sarotiny amin'ny souveraineté. Zay mahatonga miteny aminao mon colonel, mitsangana ianao. Tena atao vadina maramila ty zavatra ty. Ary azavelan'ireo olona reo baikobaikoina anao am'izay ataony amin'ny tombotsoany. Zay ane ny zavatra nangatahanay hatramin'ny voalohany. Tsy fanoerana anao mihitsy ny anay fa hoe nataonao eo an-tsasany le zavatra. Dia tamy daholo ny zalahy retsy. Fa tena ataovy tena hoe io directoire militaire. Tonga dia adina maramila ary ianao maramila. Tena vrai fa tsy le adina maramila coquille fa ao anatiny politicien véreux daholo manompo patron hafa. Zay le problème eto e. Les coquilles ty velany militaire fa le ao anatiny politicien véreux. Matokisa ianao reo miaramila anao reo. Raha ohatra ka misy ny division, fotoana angambany zao ampiavan'ny tafika. Raha lahanao reo, tao anao ny mipotra, fa aza ho baikony retsy olona retsy, zay manao tohatra fiakarana anareo tafika. Za tsy miaramila mitena zany, tsy manakavana miaramila sady tenareo angamba misy avan'ny pasteur angamba eo amin'ny tafika eo. Non. Zay ngamba no teny zay apary fandinapetraka ka dia anjaranao no mieritreritra lavalava ihany ny lalana makany Moscou iny. Fanahy masina ibitsibitsika aminao mon colonel. Za tsy midouter mihitsy ny mampiandry anao. Et qui suis-je pour douter de votre engagement spirituel? Matoa anao nanolo tenao mpiandry dia misy antso tao. Za tsy miditra amin'iny be dia be ny olona manao commentaire aminao. Non. Je me réserve de ikitika an'izany satria affaire anao sy Andriamanitra. Justement, je fais appel an'izay antsonao zay. Jereo reto vahoaka malagasy miandrandra anao. Jereo. Dia jereo retsy le manao ohatra zao aminao daholo colonel nefa ny tsy mbola fatany. Mbola fotoana zao misafidiana ray aman-dreny.
choisissez le peuple et nous serons derrière vous. Teniko zay. Choisissez le peuple et nous serons derrière vous. Rejetez ces oligarques. Rejetez ces crapules. Ces voraces. Manimba ny firenetsika. Diovy ny tanàna. Vonony zay vahoaka ny tanàna anao. Raha tena sincère ianao. Tsy mora tokoa mitondra firenena. Tsy hoe miteny hoe za mahay, non. Matoa zay mitatata eto dia ny fahatsapahana zay mahatonga hoe raha ohatra ozy ianao, non, efa lasa latsaka lalina pastera, tsy afaka manao marche arrière intsony aho. Manana fomba maro anao ahafahanao milaza an'izany aminay vahoaka. Fa raha zao fijerinay azy zao ho sahirana ianao. Ho sahirana ianao. Ao aoriana kely ao. Sotra antsika naharitra ny aino mirary soa ho amidianao. Jesosy no ilatsiny amintsika tsy kristianina fa voatery miresaka amin'ny tête à tête zao. Jesosy no taridalana anao, hanolotsaina anao, heno ihany le feo kely tsy dia manahoana no le feon'le olona manodidina ho atahoata ozy le fitenenana, le mandrobo. Faites très attention ho an'ireo mpandrobo fa manimby io. Manimby io. Samita ain'Andriamanitra.